tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy gasy fandaharana vokariny CFG Madagasikara toana maso amerikanina. Ny zavatra misy nefa kehitriny dia tsapa fa toa very tokoa ny fitokisana ananan'ny vahoaka amin'ireny mpitandro filaminana reny. Ny groupe fanjiry no ampahafantarana anao mpiaino eto amin'ny samigasy anio ezaka iombonan'izy ireo atongavana any amin'ny filaminan'ny fiarahamonina ka arosy no fidinao mpiaino ny fametrahana ny tanora ho fanohitra ampiverenana ny fifampitokisan'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka. Ny tamberina ndraikitra mitondra atongavana amin'ny fandriampahalemana sy ny filaminan'ny fiarahamonina ho resahana miaraka amin'ny mpanao gazety avy eo fianaratsoa ao io mandritra ny samigasy mandray vahiny. Mitohy hatrany ny fantaniana ho anao mpiaino mifandraika indrindra amin'ny fampahafantarana ny groupe fanjiry ny fantaninan'io any amin'ny farany fandaharana no aroso anao indray izany fantaniana izany. Noro Rawela Arson sy Fetra Rakotondra Soava manolotra ny samigasy tonga soa tompoko. Samigasy ny vaovao. Ho an'ny anio dia ny groupe fanjiry indray no ampahafantarana anao eto amin'ny samigasy Antananarivo no toerana hanatanteran'izy ireo ny tetikasa sy ny ezaka iombonan'izy ireo atongavana amin'izany hoe fandriampahalemana filaminan'ny fiarahamonina izany. Voalohany indrindra ina tokoa moa zany aloha ny atao hoe fanjiry. Ny fanjiry dia kitan'izy io izay mivoaka manomboka any amin'ny 2 amin'ny 3 maraina any eny Antsinanana. Raha mifo maraina be tsika ka mitodika eny Antsinanana eny maraina amin'ny 3 iny dia misy kitana mazava be zay eny dia zay no atao hoe fanjiry. Ka mitondra taratra izy io, mitondra zavatra soa amin'ny maraina iny zay no nahatonga anay ny safidy hoe le fanjiry amin'le asa atao satria zany ty asa andraikitra atao ty dia mizavatra mikasika ny filaminana, hitondra filaminana ho tsika vahoaka malagasy. Ny mpikambana ao anatiny moa zahay enina mianada dia misandraka eran'ny Madagasikara, misy ny avy any avaratra, misy ny avy eto anivotany dia misy ny avy any atsimo. Ka ireto aby moa zany tsy nalahatra fa dia ho teneniko fotsiny le izy ao i monsieur José zay amin'ny syndicat avy eto Antananarivo io, ao i monsieur Bonhomme zay ao anatina mpitantana fikambanana association avy any Tuliara, ao i madame Amina zay ao amin'ny firenena mikambana ao amin'ny Nations Unies no manana andraikitra ao moa zany eto Antananarivo, ao i madame Nancy zay ao amin'ny population no iandreketany any Thomas na avy any Thomas, ao i Misa monsieur Misa zay ao anatin'ny zavakanto artiste sy tompony andraikitra ihany koa ao amina bureau d'étude anankiray, ary ny vatatenako moa zany de Bonaventure avy ao Tana i monsieur Misa, ary ny vatatenako moa zany Bonaventure zay avy any Faradofay zay mitantana fikambanana ihany koa. Anisany manatanteraka tetikasa iombonana ianareo, inona zay tetikasa zay? Ny tetikasa ataonay zany dia ny fametrahana ny tanora ho fanohitra amin'ny fampiverenana indray ny fifampitokisana eo ampitandro filaminana sy ny vahoaka. Misy antony manokana ve na tonga an'izay safidy zay? Eny, misy antony tokoa satria raha vao miresaka fandriampahalemana isika dia ny sary tonga dia mipetraka ao an-tsaintsika voalohany indrindra dia mahita mpitandro filaminana isika miaro ny fandriampahalemana izay misy eo anivon'ny fiarahamonina. Ny zavatra misy nefa kehitriny dia tsapa fa toa very tokoa ny fitokisana ananan'ny vahoaka amin'ireny mpitandro filaminana reny. Maro ny seho ahitantsika an'izany, anisan'izany ohatra ny fitsaram-bahoaka izay hita eny amin'ny faritra maro, anisan'izany ihany koa ny ohatran'ny hoe fatahoran'ny vahoaka hiara-iasa amin'izy ireny raha sanatrika misy olana eo anivon'ny fiarahamonina. Satria moa ny tanora zany no hitantsika hoe tokony afaka alaina apita voalohany indrindra n'izay famerenana ny fifampitokisana izay, dia nieritreritra izahay hanao tontolo andro iray
iarahana amin'ny tanora avy amin'ny lycée anankidimy eto Antananarivo izany a, de miaraka amin'ny mpitandro filaminana sy ireo vondron'olona izay heverina fa tokony afaka ampita fanabeazana amin'ny tanorantsika mba hiverina anana fatokisana amin'ireo mpitandro filaminana ireo. Eo ampanaovana nytetikasa na de hoe ataontsika hoe tena nytetikasa hatramin'ny fiafarany tetikasa ina le fiovana andrasanareo zany. Alohan'ny tenenana ny fanovana sy ny fiovana eritreretinay angamba dia ameko any misy aloha ny fitenenana afahany mamelabelatra kely hoe inona avy ireo asa sy hetsika eritreretinay atao amin'ny tontolo andro io. Ho ampivondronay anaty ivitoerana iray zany a ny solotena avao amin'ny mpitandro filaminana sy ny ankizy avy amina lycée groupe anankidimy eo. Groupe anankidimy moa zany io ny fitambarany. De ao ny mpitandro filaminana moa zany a izara sy anazava ny andraikitra izy ireo a manoloana ny obligation. De ny ankizy koa zany a ny mpianatra lycée reto a amean'ny fomba fijeriny mikasika an'izany perception aminy a manoloana ny resaka hoe tsy fatokisana sy fitokisana ny mpitandro filaminana zay. De izy koa zany a tsy bulletin zay hoentina hanamafy an'io fionana io a. De anisan'ny hetsika ho ataonay koa anao karazana fifaninanana slam zay a zay hoe raha ny mpitandro filaminana sy ny ankizy lycéen ho avy eo zany a amoakan'izay etaetan'izy tsirairay ireo a. Io sady de ho ampiseho hoe afaka miara-miasa, afaka mifameno na ny vahoaka na mpitandro filaminana de ho avoakany amin'ny zay endrika kanto zay izy a. De izy maripakasitrahana moa zaraina any amin'ny farany fionana. Isy ihany koa fampianarana fanamafisana orona tsotsotra ny teknika fanaovana plaidoyer amena sy ampitaina amin'ireo vondrona anankidimy zay ho foronina ireo. Ka ao anatin'ilay hetsika sy zavatra ho atao zany a de mpamoahana ireo etaeta araka ny efa voalaza misy teo, fa mpamoahana ihany koa zay sosikevitra eritreretiny hoe anatsarana bebe kokoa ny fiaraha-miasa sy ny famerenana ny fatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Ary zany izay le fanovana sy fiovana eritreretina hoe ho ampitaina zany hoe ho ampianarina anao plaidoyer ireo tanora ireo miaraka amin'ny mpitandro filaminana mahakasika an'izay olana tarika makany amin'ny tsy fifampitokisana. Farany angamba hoe reseo lahatra ara ny mpiainaotsika isafidy ity tetikasanareo ty. Araka ny voalaza jiaby teo zay zany de manasa antsika mpiaino indrindrandrindra fa ny tanora mba isafidy ny groupinay zay groupe fanjiry hitondra tetikasa zay anova zavatra asa fa tsika bary io mba fidio ny groupe fanjiry. Eka fagnampiakana namana nasy zay zany manentana sy manasantsika zany zahay fa misy fisafidianana ny tetikasan'ny mpandray anjara iabiaby de gnanay groupe fanjiry moa zany fa nazavainy namanay teo igny de manentana antsika mba isafidy amin'io amin'ny alalan'ny SMS dia ny ataotsika ao IC espace 4 zay zany fisafidianana azy agny amin'ny volana septambra agny moa zany misy ny fanehoanay indray mandeha ny dingana rehetra nataonay atao anatin'ny tetikasa io de manentana antsika aby satria ny resaka tsy fampitokisana amin'ny fitandro filaminana dia mahasana ny faritra rehetra zay misy eto Madagasikara ka miangavy antsika rehetra mba hifidy an'io tetikasa io mba hafahanay manatanteraka azy araka ny tokony ho izy. Fanamafisana an'izay fanetanana zay ngamba dia tsaro mariana fa hoe ny fahombiazan'io tetikasa io a de ho fahombiazan'ny firenetsika koa satria rehefa mandro fahalemana ny tany dia afaka mivelatra sy miaina ampitoniana tsika rehetrarehetra ary manamafy koa zany nyrezaka hoe raha mitady an'izay fitoniana sy fandripahalemana zay tsika misy ny fiaraha-miasa eo ampitandro filaminana sy ny tanora indrindrindra ary koa ny fioarana n'lay fialana amin'ny disadisa dia manamafy anareo zay fa fidio ny tetikasa
C espace 4 soratopoko. Tanora ianao tianao ny tetikasanay fanjiry video amin'ny SMS IC espace 4 dimy ianareo ny tetikasa mifaninana manahoana fahitanareo a ny tetikasan'ny vondrona hafa. Ny tetikasa ny vondrona hafa dia anisan'ny tsara daholo ary tena hitondra any amin'ny fandriam-pahalemana. Raha tanteraka daholo ireo tetikasa anankidimy ireo a dia manana fanantenana raha izahay eto amin'ny fanjiry aloha dia manana fanantenana izahay a fa hanova zavatra isika ao aorianan'ity taona 17 ity. Vaovao afaka alitao analabozaka sy ny azo lavatao fomba bevitra amin'ny sara etsika bara tsy manam-pahandro mavanina mavafina mahavo tokotoko tsy diso sampobary masisy famitolo anatsara ny fiainan'olo raha tiandao olonaka ny tany karakaina ka oto vetiny se esana saina mitsangana voaza teny malaina fa io an'io ty mpiasy ny maraina zay malantilantina ambolo mpantaina zay tara fotony mangaina masaka olo zay nyevitra sy nyetsika teraina fo olo manga firenena tokobolo zay nafafany ngakina fa misy nitsangakevitra manolona fiaditina pitika latso zavabona nefa ny fitakina rehefa mbozany firesakina dia mandeha tsara ny vina tokoko masana andro nefa tsy tao anatin'ny sainsaika tokana ny anteny fity tsara zay ka sainsain tsy lera entimanana famina favolona ny atatao dia tolotanana hoandreo akobona sa enavy navikara arety hampagnaby ireo mivoina mpandramety sa anetry hanao mba io magnaty tegna izy fatsy sarinary atsika tsy vokoso ho ihevitry nahandady keniny zegny aza mandry mifoaza foasa tsy miaradia hamkary tsy mivady bokara-dahadamboasary tanora mila mihevitra mijery lavitra tsipika ny fetra sy ireo fotodrafitra sara na mety hitondrantsika ny amin'ny fandreseny zareo to miady seza mifanangonaka reny izy fetsika tsika mila mietsika iketrika lay fahazavana tretrika tsy ho ambakay fa iaraka anarinareo mafy ny sedrainy gasikary sy tanora malagasy mivonona mitsangana atsika ny fahefana andao fa manantoma fisafody mijoro aditsika tsodina tsy taroranandriky ho antany mba hoaizany afarany sanatry mety efa osina iana amin'ny fantrany tanindrazana arena iary vondrina hitanty fandrosoana no kedena satria tsika le tanora ho avy nety firene hevitra setsika andrima hevitra setsika andrima hevitra setsika andrima mitsangabako fenina itso andorina hevitra setsika andrima hevitra setsika andrima hevitra setsika andrima mitsangabako fenina itso andorina firenao kalempanao kivo sainy fanoany misy herim-pamorotro olo tsy fany tsiny avetsiko mpanao ratsy nyaina ieko fany tsy mifanaisana ndraiky eo nasainy olombany sikele tanora gn'anketsy mendrika ho avy sondoa tsy avela matsaka tokana lelona ho aiavlo bring back a world tiava tanindrazana andao tsy taza fotsiny amtany ho lasa tanindrazana ovina ho vato rosy fa tsy miaritra tsisy mafisaitra sotna hoe natolo tsy miada mabato ka miaritra anao dia mihetsika ary mandrasatantify zay ratsika amboafy fa samy amboadiny tsy haiko vaka magavaka fapoaka mba oky ambosiny elokony ratsy eo amin'ny fitsarana iafy dove tsy alafela le tany ketsanarina ny lafo andry tako lezakonina iakaiatra maritra zany atao hoe mpiava tanijasa ana mafy sena olombanina iavaka sandraratra amin'ny fiainana ho lafatry titola ho amin'ny fiarahamonina ifame iavatra tsisy lafaka ampatsy tanora malagasy tsy voatery lefitra ho sandraindraikitra tsy hevitra ho enitra ho anatin'ny hevitra setsika lamafisina arao tsara atsika madagasikara ny tontondry aloha vokona ho any zanaka mampara andao ietsika asa vela misy tsirara reo tanora miony anjara fa maro manakambara hoentina amina fijery tsisy petina maro amreo ny mbola matanjaka amina zava-treritreritina rallah jereo ny sandra ny lahy etany miakama sy ny tanàna sesendra ny lahy fa oety miakatra asa vela isoraraka ho anevitra sy etsika ny lapa fasorera arahana sasina tongotra ny laka sy ola ketrika misainy tary leo mitazana meo sehatra ny fifatehan'olo meo fitaovana ny tsy afatehanangan'olom-bato zay fa vita mba sy teakaiarara hevitra raha nyetsika nipara hevitra setsika andrima hevitra setsika andrima hevitra setsika andrima mitsangabako fenina itso andorina hevitra setsika andrima hevitra setsika andrima hevitra setsika andrima mitsangabako fenina itso andorina
dian'izao ary dia azadinoana ny mifidy izay tetikasa maresy lahatra anao amin'ireo tetikasa 5 izay ampahafantarina anao ato anatin'ny Samigasy. Gropy efatra izay no nampahafantarina anao teto: ny gropy fanjiry, ny gropy PIS, ny gropy GSM ary ny gropy aina vao. Ny gropy farany ampahafantarina anao amin'ny herinandro dia ny gropy mandrava sarotra. 5 mianadano ireo mpikambana ao amin'ny gropy mandrava sarotra ary any amin'ny faritry Savahany no anatanteran'izy ireo izany tetikasa izany. Efa misokatra ny fifidiananao mpiano ireo tetikasa iombonana miopana fandriampahalemana sy ny filaminana fiarahamonina. Tetikasa 10 tanterahan'ny gropy 10 ivondronan'ireo pisbildera enina amin'ny 20 mianadahy no aroso tsarainao mpiano io. Ny larana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny gropy aina vao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny gropy GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny gropy PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny gropy fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny gropy mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30. Tamberinandraikitry ny mpitondra atongavana amin'ny fandriampahalemana horesahana amin'ny vahiny mpanao gazety Saolonirina Yolande io mandritra ny Samigasy mandray vahiny. Antso Antarby no ifandraisana amin'ity vahiny ny Samigasy ity. Samigasy mandray vahiny mandroso tompoko. Saolonirina Yolande, mpanao gazety ny radio Tsiry Fianaratsoa, efa ao amin'ny Antso Antarby ao. Miaraba ny Saoly. Miaraba ny Orfo, miaraba ny PN rehetra ny onjapeo ty. Ya, loha hevitra androany eto amin'ny Samigasy mandray vahiny Saoly ny hoe ny tamberinandraikitra mpitondra atongavana amin'ny fandriampahalemana. Fanontaniana voalohany ety Saoly hoe fa maninona moa zany no mitaky an'izay hoe tamberinandraikitra izay sika amin'ny mpitondra. Mitaky ny tamberinandraikitra amin'ny mpitondra antsika mba hisian'ny hoe fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra indrindra ihany koa fa eo amin'ny olom-boafidy ary izay fisian'ny izay tsy fisian'ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny olom-boafidy izay indrindra mantsy no anisan'ny olana matetika eto amin'ny firenentsika ary mahatonga ny savorivory, mahatonga ny disadisa, mahatonga ny tsy fitovilikevitra satria ny vahoaka miandry zavatra mpitondra nefany tsy misy izay tamberinandraikitra izay ohatra dia lasa miteraka an'izay hoe tsy fitokisana eo amin'ny vahoaka izay. Izavy ireo mpitondra tokony hoe anatanteraka an'izay tamberinandraikitra izay? Hatramin'ny fanatanteraka sy ny mpanao lalàna sy ny olom-boafidy zany, ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry zany, ireo zany no anisan'ny tena hoe tokony manao an'izay tamberinandraikitra izay dia anisan'izay ihany koa ireny tomponandraikitra izay apetraka amina isa tokony ireny ohatra hoe chef service na zany hoe lehibe na sampandraharaha na ny any amin'ny fitondrana tsy voatery hoe amin'ny fitondram-panjakana irery ihany fa izay efa mpihinanandraikitra rehetra zany na misehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana zany dia tokony samy manao an'izay tamberinandraikitra izay avokoa. Inona ary zany le andrasan'le olom-pirenena ho an'ireo mpitondra ireo amin'izay hoe tamberinandraikitra izay? Voalohany indrindra aloha zany ny andrasan'ny olom-pirenena dia hoe ny fanaovan'ireo mpitondra ireo na ny olom-boafidy ihany koa an'izay hoe tatitra ny zava-misy eto amin'ny firenena na eo anivona commune na anivona sampandraharaha, tatitra mazava tsara amin'ny vahoaka na miresaka fitantanana zany na ara-bolana na fitantanana ara-kolona na ihany koa fitantanana amin'ireny resaka hoe tsy fandriampahalemana anisan'ny mahatonga ny hoe tsy fandriampahalemana manjaka amin'izao fotoan'izao ny tsikosia amin'izay resaka hoe tamberinandraikitra izay sy hoe fanaovana tatitra ny zava-misy tena hoe zava-misy marina manoloana ny vahoaka izay dia tokony misy zany aloha voalohany indrindra izay tatitra izay na amin'ny olom-boafidy ozy ary na amin'ny olom-boatendry dia samy tokony manao an'izay tatitra izay amin'ny vahoaka izy. Eo ihany koa anisany hoe tamberinandraikitra andrasana amin'ireo mpitondra ireo ihany koa zany dia hoe eo amin'ny resaka fampandehanan-draharaha tokony mba hoe tena manaraka tanteraka an'izay hoe fampandehanan-draharaha amin'ny fomba madio izay zany ny zavatra atao raha tsy resaka fotsiny ohatra hoe anatina administration anankiray ohatra dia rehefa apetraka ilay izy hoe amin'ny fanendrena olona ohatra hoe mba tokony mba misy ireny le hoe décret
no tena hoe anindranan'le olona fa tsy maintsy de service fotsiny no apetraka satria ireny koa de anisan'ny mahatonga ny disadisa sy fisavorovoroana indraindray amin'ny fanatanterahana ny asa de akoatran'izay ihany koa hoe mba zavatra madio no ahafahana miditra ao anatina fampandehanan-draharaha anankiray fa tsy de hoe miandry kolokolo voatery anao kolokolo a zay vao anatanteraka n'izay fampandehanan-draharaha anankiray zay de ny akoatran'izay ihany koa moa anisany hoe tamberina andraikitra zay adrasana amin'ny vahoaka zay amin'ny mpitondra zay ihany koa zany a izay le hoe fametrahana araka ny tokony izy ohatra hoe regny le any am-piram-panjakana moa zany efa mba hita ihany hoe fa mba misy an'regny le hoe ny lalana tokony arahana rehefa miditra amin'ny piram-panjakana anankiray ialana n'le resaka hoe kolokolo zany le rafitra hoe eto ny dirana voalohany makatsa ato ohatra raha misy hoe fandrafana vola izao no vola tsy maintsy aloha amina service anankiray a ireny zany ataoko hoe efa zava-dehibe reny fa tokony tohizana de akoatran'izay ihany koa moa hoe ohatra hoe mba misy tatitra ataon'ny mpitondra amina haino amanjery ohatra amina lalana fandaharana efa misy ihany ny ataon'ny mpitondra fa saika any amina Facebook moa izy zany no atao nefa ataoko hoe vitsy ny olona tena mampiasa nireny afaka miserasera amin'ny alalan'ny Facebook tsy ny olona rehetra zany no afaka manatanteraka an'izay ka hoe raha ohatra ka hoe mba misy any amina onjam-peo na any amina televiziona ohatra de ataoko hoe mety mahatsara zavatra ihany koa zay mba isiany mangarahara afatarany be sy ny maro hoe izao tokoa kay le tena zava-misy firenetsika. Fa maninona Saolo no lazaina hoe afaka tongavana any amin'izany hoe fiatsaran'ny fiarahamonina ny fanatanterahana mpitondra izay tamberina andraikitra izay. Ny fanaovan'ny mpitondra izay tamberina andraikitra izay de miteraka fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra de rehefa mifampatoko moa ny olona de tsy de hitako hoe inona ny tokony ny olana inona ny mety ho disadisa fa mandeha araka an'izay fifampitokisana izay ny zavatra rehetrarehetra fa ny tsy fanaovan'ny zareo an'izay de lasa mieritreritra foana le olona hoe misy zavatra fenina avy ao ambadika misy zavatra tsy mazava ao ataon'ny mpitondra ohatra matoa tsy tena abaribary amin'ny vahoaka hoe zao any ny tena zava-misy marina ka io fanaovana ny tamberina andraikitra io zany no anisany hoe miteraka an'izay fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy mpitondra zay ka rehefa ny fifampitokisana no misy de miteraka ho azy zany zay resaka hoe fifampiresahana eo anivon'ny fiarahamonina malalaka zany zay hoe fifampiresahana zay raha ny fahafantaran'ny Saoly azy manana didy sy andraikitra amin'izay hoe fampatsiahivana zay ve ny olom-pirenena tena manana didy amin'ny fampatsiahivana satria mampatsiahy izy zany hoe nareo ane ka olona fidinay de mampatsiahy izy satria matetika mantsy ny ohatra hoe ny mpitondra sy ireo olom-boafidy mety tototra n'izay asa manan-draharaha sy ny fampandehanan-draharaha atrehany isan'andro de anjaratsika olom-pirenena anjaratsika fiarahamonim-pirenena no mampatsiahy hoe izao any ny zavatra andrasanay aminareo zao no antony nametrahanay anareo amin'ny toerana miandry an'izay aminareo izahay tena adiditsika olom-pirenena sy adiditsika fiarahamonim-pirenena no manatanteraka an'izay mampatsiahan'izay de ohatriny ahoana fomba ahoana no anatanteran'le olom-pirenena zany na hoe le fiarahamonim-pirenena zay fampatsiahivan'izay azo atao ny manatona mivantana ny zareo eo ihany koa moa ohatra hoe amin'ny olom-pirenena tsotra zany mety afaka mifampiresaka mivantana manatona fiarahamonim-pirenena izay mety afaka manao ny karazana hoe fandraisin-dahatra ohatra resaka plaidoyer na resaka dia de ho an'ny olom-pirenena tsotra zay ety fotony zany afaka manatona n'regny fiarahamonim-pirenena ireny zay mety manana fahafahana kokoa miresaka mivantana amin'ny mpitondra amin'ny mahampanelanelana ny fiarahamonim-pirenena zany de izy ireny afaka miresaka mivantana amin'ny mpitondra fa isika vahoaka ihany koa satria misy fotoana mba midina ifotony ihany koa ireny mpitondra ireny na ireny olom-boafidy ireny de amin'ny alalan'ireny tsika afaka miresaka mivantana ihany koa amin'zareo milaza ny fitarainana zay tenitsika milaza ihany koa zavatra andrasantsika hoe izao any no fanairana mba ataotsika ihany koa ho andry zareo zany eny ary misaotra ny Saoly ny vahiny teto amin'ny Samgasy tamin'ity androany ity makasitraka ny Samgasy ary makasitraka nareo teknisianinao ihany koa sy ny mpanaintana mandra-piona tompoko iona aminao antsehatra ny alarobia 17 septambra ny fandarana Samgasy anasananao mpiaino tsy akanavaka io alefaso SMS dian'izao amin'ny 032 32 032 30 ny famandrianao toerana raha Antananarivo no misy anao
miandry anao pia mizahay eto amin'ny samgasy a amin'io ariva ny alarobia 10 septambra io isy ireo mpanakanto izay manohana sy miara-miasa akaiky amin'ny fandarina samgasy a ho avy ihany koa amin'io ariva ny 10 septambra io. mialohan'ny farana ny fandarana noro dia inona indray ilay fanontaniana izay arosinao ho an'ny mpiaino? mitovy amin'ireo fanontaniana izay napetraka teo aloha ihany ty fetra hoe raha ny hevitrao a afaka miara-miasa manatanteraka ny tetikasa iombonana izay nampahafantariny teto ve a ny groupe fanjiry. valio SMS ao amin'ny 03232 03230 izay fanontaniana izay. averina trany ihany koa fa rehefa mamaly fanontaniana ianao a dia ampahafantaro anay hoe aviaizy ianao, izany hoe raha ny Fort Dauphin no misy ianao dia asio hoe Fort Dauphin a ao aoriana ny valim-panontaniana apetraka ao, manaraka azy io ihany koa ny anaranao moa. mifarana ny fandarana samgasy noro androany mialoha izay aza-donona ny mitsidika ny pejy Facebook ny tetikasa, aza-donona ihany koa ny mijery ny tranokala ny www.samgasy.mg na ny manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny YouTube fandarana samgasy. Isorana indrindra anao mpiaino a nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ny Air Madagascar mpanohana ny samgasy. Noro Raoely Arson sy Fetra Rakotondrasoava teto amin'ny fanolorana Sandanirina ny andraikitra ny teknika. Veloma finaritra tompoko. Samgasy. Fandarana vokariny Search for Common Ground Madagascar. Toana masoa Amerikana. Samgasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.